Salama daholo androany isika dia ndao indray ara hilazaina amintsika ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Marc Tatandraza tamin'ity herinandro ity izay nanaitra ny marmo raha nahita sy nandre an'izay fanambarana nataony Marc Tatandraza izay amin'ny maha-apôstôly azy dia mety hovain'ny paradisa angambany io distrikany Bekily io raha ny faniriany hatrany ary nampandre sy nitafa tamin'ireo voakany Bekily moa izy tamin'izany amin'ny zavatra izay efa nataony sy ny mbola ho ataony ka izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'izay mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'izay izy tonga tahotagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary Marc Tatandraza dia hita taratra amin'izao fotoana izao fa tena mafana dia mafana ny fitiavany an'izany Marc Tatandraza izany ny Bekily sy ny vahoaka rehetra ao aminy satria noporofony amin'ireo hetsika rehetra izay efa nataony sy ny mbola ho ataony izany fitiavany Bekily sy ny vahoaka ao aminy izany raha nizara mofobojo sy ny maro hafa i Marc Tatandraza tany am-piantohana ary mbola niezaka ihany koa izy mba nampananasa ireo tanora ao amin'ny distrikany Bekily ao mba hafahan'izy ireo misitraka an'izay fanananasa izay dia iny ihany koa i Marc Tatandraza izay hitantsika tato anatin'ity volana ity fa vokatra indray ny Laisoa ary niantso ny voakany Bekily iray manontolo moa izy tamin'izany mba ho tonga eny an-tanimboly ny hisitraka an'izany Laisoa izany izay tsy vidina moa izany Laisoa izany fa ho zaraina bojo ho hiatrany i Marc Tatandraza raha ny fanambarany tamin'izay mahakasika ny Laisoa tao amin'ny tanimboliny izay tena hita tokoa fa tena vokatra be moa izany Laisoa izany ka midika izany fa tena mankatia ary ao anatin'ny fony tanteraka izany fitiavany any vahoakany Bekily sy ny distrikany Bekily iray manontolo izany fa raha ny nofinofiny hatrany ho izy dia mba hirotsaka be ny tanàna izy amin'ity indray mitoraka ity rehefa tsy nirotsaka ihany tamin'iny fifidianana sy ny bavim-bahoaka iny mba hanaporofony an'izany fitiavany Bekily sy ny vahoaka rehetra ao i Bekily izany efa nanangasangasa moa izay programa nasany izay amin'ny firotsaham-kovidiny ho be ny tanàna izay hita fa tena manana finiavana te hampandroso izany Marc Tatandraza izany raha ho an'ny Bekily manokana no asiana resaka ary maro sahady moa ireo feo mandeha sy ireo samy maneho ny heviny mahakasika an'izany vinavina ny Marc Tatandraza amin'ny firotsaham-kovidiny ho be ny tanàna izany amin'ilay milaza hoe raha toaka tanteraka angamba ny nofinofiny Marc Tatandraza ity amin'ity indray mitoraka ity amin'ny firotsaham-kovidiny ho be ny tanàna izay asa angambany fa tena ho maro ny zavatra hiova ato amin'ny distrikany Bekily ho izy ireo hatrany satria hita fa tena olona manana finiavana te hampandroso i Marc Tatandraza na dia somary hita ihany indraindray fa manao komedi izany Marc Tatandraza izany fa raha ny hita sy tsapa dia tena olona matotra i Marc Tatandraza fa ininy hatao ireny komedi izay ataony ireny mba ho entiny hampitsikitsiky ny vahoaka sy ny mpanaraka azy rehetra ao amin'ny Facebook ao fa rehefa maneho hevitra izay Marc Tatandraza dia hita fa hevitra mafonja ary tsapa ihany koa fa olona tena maharaka ny vaovao ara-politika raha izany Marc Tatandraza izany amin'ireny fanehoany hevitra ireny ary hita ihany koa fa olona tena mafana fo ao anatin'izay resaka politika izay raha i Marc Tatandraza hatrany no asiana resaka noporofony indray izany hafanampony amin'ny resaka politika izany sy ny hafanampony amin'ny fitiavany an'io distrikany Bekily io tamin'ity herinandro ity raha nanao video fanambarana izy tao amin'ny pejiny tao mahakasika an'ilay vinavina izay tiany ho atao ao amin'izay distrikany Bekily izay
nilaza moa izy tamin'izany fa efa misy ny fanamboarana ny Sinibendrano izay mba hatonga ny vahoaka rehetra ao amin'ny distriktan'ny Bekily hisitraka an'izay rano fisotro madio izay satria fantatra fa mijaly rano iny distrikta izay misy Andriamariky iny fa noho ny finiavan'ny Te-Ampandroso izay sy ny asa soa tiany hatao amin'ny vahoaka izay dia nanomana an'izay sinindrano izay izy mba hahatonga an'ireo vahoaka rehetra hisitraka an'izay rano fisotro madio izay mba tsy ho sahirana intsony amin'izay resaka rano izay mampikaikaika ny vahoaka ny faritra atsimo iray manontolo iny moa izany fijaliana amina resaka rano izany satria isan'ny tany karakaina raha iny faritra atsimo iny ka maro ireo vahoaka sy mponina ao amin'izay distriktany faritry Bekily izay mijaly amin'izay resaka rano fisotro madio izay ka izay nonosika any Maritatandraza nanao an'izay Sinibendrano izay mba hatonga an'ireo vahoaka hisitraka an'izay rano fisotro madio izay mba tsy ho sahirana intsony amin'izay resaka ny rano izay. Tao anatiny izay hatrany moa dia samy niezaka naneho ny heviny ihany koa ny rehetra amin'ilay hoe raha toa ka lany angamba ny Maritatandraza amin'izay firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna izay mety ho vainy paradisa kosa angamba ny ity distriktany Bekily ity raha vantany voalany eo ny tenany satria raha izao finiavan'ny Te-Ampandroso izao ny mitohitohy dia tena hahavita zavatra i Maritatandraza raha toa ka tsy mijanona ho fampelezan-kevitra fotsiny izay rehetra vina izay tiana hatao izay ary mbola no amafisiny Maritatandraza ihany koa moa fa tena vonona ny tenany amin'izay fampandrosoana ny distriktany Bekily izay satria mbola tsy lany akory izy dia efa manao izay asa soa sy ezaka rehetra izay mba ho hitampoko ho hitam-pirenena izay finiavan'ny Te-Ampandroso any distriktany Bekily izay satria maharary azy tokoa ny maharary an'ireo vahoaka rehetra ny Bekily izay mitaraina amin'izay jaly mianjady amin'izy ireo izay indrindra fa eo amin'ny resaka ara-tsakafo sy ny rano fisotro madio no tena mampanahirana ny vahoaka amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny ka izay no nahatonga ny Maritatandraza nandray an'izao fanapahan-keviny izao mba ho fanampina an'ireo vahoaka rehetra izay ao anatin'izay fahasahiranana izany dia midika fa tena olony fo ary olona tena tia manampy ny hafa i Maritatandraza izay ary tena hita ihany koa fa tiany ny vahoaka ny Bekily izay ary ao anatin'ny fon'ny tanteraka izay fitiavany any Bekily sy ny vahoaka rehetra ao amin'izay fa ny andrasana sisa dia ny valin'izay fitia izay avy amin'ireo vahoaka ny Bekily amin'ny mba ho fifidianana any Maritatandraza amin'izay firotsahan-kofidiana ho ben'ny tanàna izay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny am'sesy tao matapatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.